isaorana Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Izy irery ihany no manao fahagagana, ary isaorana mandrakizay anie ny anarany malaza, ary aoka ny tany rehetra ho endrika amin'ny voninahiny. Amen. Amen. Andriamanitro, isaoranay ianao ny hanomezanao anay ity sabata ity. Manatrehanao Tompo izao fotoana rehetra izao, ary ny voninahitrao anenika anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy nanonana ny vavaka. Amen. Fifaliana lehibe ho anay avao amin'ny fiangonana Adventista mitanjana ny andro fahafito ao Betongolo. Ny mitarika an'izao fanompoam-pivavahana manokana izao amin'ity sabata manokana ity. Ny irinay dia ho fitahiana lehibe ho anao ane ity sabata ity, ary tsy ho anao rery ihany fa ho anao sy ny ankonanao ihany koa. Ho fanomboantsika izao fotoana izao ary dia andeha rahantsika manao ny hira fa 720 mitondra ny lohateny hoe Aviry Vazatany io. Dia ataontsika ny andininy rehetra ao anatin'izay hira izay. Aviry Vazatany io, siponinao andanitra, miraisaveo kamihira, ni fanavotandeibe, zayamunzena marube, devitareka midera, zayamunzena marube, devitareka midera. Aviry fiangonano, mahasandratureni feo, iderani panavutra, natiane fitrazizao, irawambandeanana, irasuniziuna, irawambandeanana, irasuniziuna. Zayanara, mirai saveu camira, derau famendica, ilai nanavu janare, derau famendica, ilai nanavu janare. Mandeni tenisu, we manatuna isa, ani unitumbu bafidi, ni fitiava ni vali, ni fiderani tuida, ni fitiava ni vali, ni fiderani tuida. Andeha mamaky ny teny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona 9:5-10. Jaona 9:5-10 amin'ny anaran'i Jesosy,
Hoy Jesosy taminy, izao ny mofinaina izay manantonay tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Ovakitsika ihany koa ao amin'ny Matthieu 7, Matthieu 7 andininy 17 sy 18. Matthieu 7 andininy 17 sy 18 amin'ny anaran'i Jesosy. Midira ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Ho tahinana ny teny ka hitondra soantsika rehefa rahampanazavana. Amen. So tsika dia tonga eo amin'ny vavaka fiankofana sy fanelonelana, koa ndeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra. Saotranao zay noho ny tombontsoa omenao anay, ahafahanay miankohaka sy mivavaka aminao amin'ity andro masina ity. Ankehitriny tompontsara ao dia mangataka ny famelan-keloka sy ny fanadiovana avy aminao zay, ny amin'ireo ota malaky mahazo anay. Ankehitriny dia miandrandra ny fitahinao izahay, ary miandrandra ihany koa ny valim-bavaka avy aminao. Fotoana zay iankinanay aminao izao sabata izao, ary indrindra ahafahanay mandray ny fitahina ara-panahy, koa dia mangataka izay Tompo ho amin'ny vavaka zay hoentin'ny isam-batan'olona, any atokantrano any, any amin'ny toeram-pitsaboana zay manana tsy fahasalamana, ianao no anasitrana, sy ama ny olana maro samihafa. Tompo tsara, ankehitriny koa raha ndre ny afa-pitiavana izay amin'ny alalan'ny mpanomponao, dia ny fananao masina ne no ampiteny azy, anome azy ny lelany efa mahay, ka hitondra fitahina ho anay izany afatra masina avy aminao zany, ampahery izay reraka ary ampitraka ihany koa izay mitanondrika. Mitondra mbavaka ihany koa zay ho an'ny firenenay, ianao no hijery ny firenenay mba anananay mpitondra endry matahotra anao, ary dia tahiko izy amin'ny adidy sy andraikitra zay sahaza azy. Betsaka ny zavatra tiany angatahana, fa ianao no mahalala ny mahasoa sy ny mahatsara anay, ary mihoatra no izay angatahanay aza nononay fa ho ataonao, satria Andriamanitra mahalala ny mahasoa anay ianao. Ka dia mahatoky izay fa ho ataonao aminay izany mahasoa izany, ary irina indrindra sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany vavaka izany. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana, fanatitra sy ny ampafolony isika ankehitriny, andeha hanomana izany isika ary hanao vavaka mangina eo ampanaovana ampanantanterahana izany ampafolony sy fanatitra izany. Amen. Araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo toko 50 dia izao ny fambaran'ny
soratra masina azy. Ny amin'ny fivavahana marina sy ny fanatitra sitrak'Andriamanitra. Hotsongaintsika izany ka salamy 5:15 sy ny 4:10 ary ny 7:20. Angony aty amin'ny anaran'i Jesosy, angony aty amiko ny olona masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avondrindra ny voadinao. Izay manatitra fanatim-pisaorana no mame voninahitra ahy ary izay mitandrina ny lalàny no anehoako ny famonjen'Andriamanitra. Araka izany fambaran'ny Baiboly izany dia hitantsika fa araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny anaovana ny fanatim-pisaorana ary raha ny fanompoam-pivavahana rehetra misy eto ambonin'ny tany na antokoinona na antokoinona dia tsy maintsy manao ny fanompoam-pivavahana fanatitra io ao anatin'ny liturjia mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho famonjem-panahy ihany koa. Ary manaraka izany izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 9:9-10 tapany B sy ny 7:10 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'Andriamanitra. Ary aoka tsy hisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova, fa aoka hanatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehova Andriamanitra ao izay omeny anao. Ary amaranantsika anazy dia ao amin'ny Malaki 3:7 ka hatramin'ny 10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jehova. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy mitandrina azy. Miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo koa aho, ho Jehova tompony maro. Nefa hoy ianareo, ahoana no hiverenanay? Handroban'Andriamanitra va ny olona no handroba ianareo? Nefa hoy ianareo, amin'inona moa no handrobanay anao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voaozona amin'ny ozona ianareo, nefa izao ny robainareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entonareo ny fahafolokarena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho, ho Jehova tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Toy izay ny filazan'ny tenin'ny soratra masina ny momba ny amin'ny fanatitra sy ny ampafolo ny ryhavana. Koa eo am-pieritreretana izany dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka foy isika, ary rehefa aorianan'izay kosa dia hisy feonkira hanatazantsika ny fanatitra ary hanolorantsika ny fanatitra dia hiaraka horedontsika ny larakira 700. Hivavaka isika. Saotranao zao ray malalo satria nomenao ndray fotoana ahafahana manolotra izao ampafolo sy fanatitra izao, ho voninahitry ny anaranao sy ho famonjena anay, ko dia matoky ny fahendrenao zahay Andriamanitra, mamelany elokay mamindra fo aminay ary tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy irery ihany izany vavaka izany. Misaotra raha izanaka fanahy masina. Amen.
fitahiana. Tsika dia tonga amin'ny toritena ny ankizy fa miaravatsika rehetra zao zabaty zao iengany zabaty mahazabata ho an'ny ankizy dia araka hivavatsika Jesosy eo atrizay zao fotoana zao komintenina Jehovah fa miaino mpanombinao. Amen. Lohateny tantaratsika androany dia mitondra lohateny iza moa Andriamanitra. Iza moa Andriamanitra izay andrakizy nisy tovolahy anankiray tamin'ny dadany nanontany kikefina hoe ohatry ny ahoana daty Andriamanitra izany. Tsy namaly dada fa nieritreritra iny tsaina izy feno monimony nitraky kefinina iny nisy ropilanina kely osy dada hoe ohatry nisy Andriamanitra izany gaga be kefinina efa nampianarana zao teny amin'ny sekoly sabata hoe sy Andriamanitra izany dia ngeza sy be voninahitra tsy manam-paharoa fahefany teny amin'ny olona. Efa niny kely dia kely sady tsy dia ino ny feoany ary tsy namaly dada fa mivelominy ny fiara lasa zakony teny amin'ny aéroport resaka tamin'ny olona dada hoe zay hoe malomagary ambadika ary tena fivelan'ilay olona osy kefina hoe io dada aeroplanina tatsika iny osy dada hoe ie iny tsaina izy fomampiana aeroplanina ankatoerana osy dada hoe rehefa kiken'Andriamanitra tsika da hitatsika ny fahalebiazany ary ny tsika ny feoany iny ary zany tsika kanon'Andriamanitra tsika mivavaka mamaky baiboly mianatra leson sekoly sabata mandeha any am-piangonana ndao sika zabaty teraka teny hoe andao retona Andriamanitra ndao kakavatsika ny baiboly eo amin'ny Jaona 6:35 Jaona 6:35 amin'ny anaran'i Jesosy izao mofinaina izay manantona tsy mba ho noana ary sy binoaty tsy mangetaheta intsony. Amen. Suatuka ni uavikyu
fidiko dia atokako hoanao rira na hosarotrany ale matoky ao famananana Sichaka Yewanilana Nufasamaraku Nuaralusu Ola faly miarabantsika tsirairay avy ny tenako a tratrany ity fotoanan'io ity ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny andraisantsika ianarantsika ny tenin'Andriamanitra dia nondrika alohantsika hivavaka isika. Andriamanitro, meteza ianao hiteny aminay ary ampianatra anay ny teninao, atakaranay ny hevitra sarobidy raketin'ny teninao. Minaranao Jesosy no anonana sy angatana ny vavaka. Amen. Tombontsoa lehibe atsika trany a ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny mivavaka amin'Andriamanitra ary indrindra ny anakinantsika feno ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Izay loha hevitra izay no resantsika amin'ity anio ity arak'izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Matio toko 7 andininy 17 sy ny 4:10. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Ny vavahady ety sy ny vavahady lehibe dia miatrana eo alohan'ny lalana anankiroa izay misy ny lalana tery sy ny lalana mikodana. Ny lesona izay horaisintsika amin'ity anio ity zany dia mahakasika ny hoe ny fisafidianantsika ny vavahady ety sy ny lalana tery izay makany amin'ny fiainana mandrakizay. Nahoana moa no ety zany vavahady zany ary inona no faritan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoe vavahady ity? Jesosy dia manome fahamaritana ny tenany mahakasika an'izay vavahady izay ato amin'ny filazantsarany Jaona toko 10. Andininy 7 Jesosy dia miresaka mahakasika an'izay. Jaona toko 10 andininy 7. Izao ny vavahady, raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka iditra sy hivoaka sady ahazo hanina.
Jesosy Kristy no vavahady ary izy no ahafahantsika miditra amin'ny lalana ety izay ahitantsika ny zorana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Nahoana moa ty vavahady ity no ety? Moa ve tsy Jesosy Kristy dia efa nanolotra ny rany sy ny tenany io famonjena n'izao tontolo izao, fa nahoana no ety izay vavahady izay? Dia tsotra ry havana malala mahatonga ny vavahady ety satria ny fanaranan'i Jesosy Kristy dia tsy afaka hosarana amin'ny fahaterahm-baovao ary ny fanolorantsika tena feno azy sy ny ibebahantsika amin'Andriamanitra. Tsy maintsy izay no fisafidianantsika ny lalana makeo amin'Andriamanitra. Nahoana no tsy maintsy izay no lalana no tsy maintsy safidy ho raisintsika mba hahafahantsika miditra amin'ilay lalana ety dia izao. Tsy misy afaka nakeo amin'Andriamanitra ka andeha amin'ny sitrapony na andeha amin'izay mety ho heveriny fahalalan-tsaina tokony ho anarana an'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia manome vavahady anankiroa, lalana anankiroa ary vondron'olona anankiroa izay sy tanjona anankiroa izay manoloana an'ity fiainana mandrakizay ity. Ny olombelona zany dia tsy maintsy misafidy hoe hizotra amin'ny vavahady lehibe ve aho sa andeha amin'ny vavahady kely? Fa tsy misy zany ny elanelam-panahy, tsy maintsy ray amin'izay zany ny safidy ho raisintsika. Ny tian'Andriamanitra dia ny hizorantsika amin'ny lalana tery ary ny safidianantsika ny hiditra amin'ny vavahady ety izany. Ahoana kosa ary mahakasika an'ity vavahady lehibe ity? Inona no zavatra loza mandindona ny tsirairay avy raha toa izy ka hisafidy ny vavahady lehibe? Izao no fampitandremana apetraky ny tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Eksôdôsy 3:20, andininy 2 dia izao. Eksôdôsy 3:20, andininy 2. Aza manaraka ny maro hanao ratsy. Hatreo ihany no vakiantsika dia izao. Ny zavatra misy zany dia izao hoe le vavahady lehibe dia maro no mizotra makany amin'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia efa manome fampitandremana antsika fa aza manaraka ny be sy ny maro hanao ratsy. Ry havana malala, tsy hoe akory maro no mizotra makany amin'ny vavahady lehibe sy makany amin'ny lalana mikodana dia azo heverina fa marina ny lalan'izy ireo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika fa tsy hoe maro akory no mizotra makany amin'izay vavahady mikodana izay dia marina ny lalan'izy ireo. Fa ny tenin'Andriamanitra no aoka ho fidintsika, ho toromarika ho arahantsika dia izao hoe mampitandrina antsika izy eto hoe aoka tsy hoe anaraka ny be sy ny maro itsika amin'ny fisafidianantsika sy amin'ny fomba hisafidianantsika ny fiainantsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina antsika hoe misy lalana izay tokony hisafidianantsika. Jesosy Kristy no ilay vavahady. Aoka hizotra amin'izay lalan-tsaina tiany Jesosy Kristy ho arahantsika izay isika. Barnabasy ao amin'ny asan'ny apôstôly dia manoro antsika hoe inona kay no ho lalana izay ahafahantsika manitsy ny diantsika raha mizotra ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay tsika. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:20, andininy 2:20 dia izao no ambaran'ny teny: nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintso amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fitsipika anankitelo ampatsiahivy ny Barnabasy eto raha niresaka tamin'ireo kristianina tany Antiokia izy mahakasika amin'ny hoe inona kay ny zotra tokony ho arahan'ny olona anankiray raha te ahita ny fiainana mandrakizay izy. Dia mampatsiahy antsika eto Barnabasy
Ary amin'tian'io ity dia tombontsoa antsika no andraisantsika nreto fitsipika telo reto a mba hizorantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay a dia ny mififikirantsika amin'Andriamanitra maharitra amin'ny finoana ary ny fahatelo farany dia ny hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahoriana be. Izay fitsipika anankitelo izay a raha lasa ranabavy a dia tiako ihany koa ho fitsipika ny fiainantsika ho safidy andraisantsika ny fiainantsika raha anaraka an'Andriamanitra isika satria izay fitsipika telo izay no anisany no fehintsika raha makany amin'ny fiainana mandrakizay itsika. Ny fiovampoa sy ny fahateraham-baovao izay no anisan'ny fidirantsika amin'ny vavahady. Ary ny fahamasinana kosa no mifeha ny lalana ety. Izay zotra izay tsy maintsy ho safidy ho raisintsika raha te hahita ny fiainana mandrakizay isika. Petera ao amin'ny epistily izay nosoratany dia manoro antsika ny amin'ny safidy ny amin'ny fanavanany atao hoe lalana mikodana sy ny lalana ety. Ao amin'ny epistily nosoratan'ny Petera, epistily voalohany nosoratan'ny Petera 4:2 dia manome an'izao toromarika izao ny apôstôly Petera: mba tsy handaniana ireo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, misy safidy izay tsy maintsy ho raisintsika. Tsy afaka niaraka amin'Andriamanitra ny fiainana izay tsy misy fibebahana. Ary ny fanaranam-po amin'ny fiainana ara-nofo dia tsy afaka hiaraka amin'Andriamanitra. Tsy maintsy avelantsika izany rehetrarehetra izany raha toa itsika hisafidy ny anaraka an'Andriamanitra. Fa ety ny vavahady makany amin'ny fiainana ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ka vitsy ny mahita azy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana no vitsy? Nahoana no vitsy no mahita n'ity lalana ety ity? Moveka ny manana fahamendrehana manokana ireto olona vitsy reto mahatonga anazy ahita ny fiainana mandrakizay. Dia izao, tsy misy afatry ny fianteherantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no ahafahantsika miditra sy mahita n'ity vavahady ety ity. Tsy misy izany fahamendrena ny tenako manokana na mety heverina hoe fahamarinana ny tenako manokana ka tonga ahy ahita n'ity lalana ety vavahady ety sy hizotra amin'ny lalana tery. Tsy ry havana malala. Ny fianteherantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no ahatonga antsika ahita ny vavahady ety sy hizorantsika amin'ny lalana tery. Ny zavatra misy dia izao: tiany Jesosy Kristy itsika raha mba hanandrana hizotra amin'ny lalana tery ary hanandrana ny hafaliana izay miaraka aminy ao anatiny izay lalana tery izay. Amin'ny teny ity aho dia te hanasanao manokana mba hisafidy an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao ary hanokana ny fiainanao manontolo hizotra amin'ny lalana tery. Fa ao anatin'izay Jesosy Kristy dia manana hafaliana manokana izay hifampizarany aminao ary tiany raha ny fiainanao rehetra no anaranao an' Jesosy Kristy ary antehitra amin'ilay fahasoavany satria izay fahasoavan' Jesosy Kristy izay no ahafahantsika mahita ny fiainana mandrakizay. Amen. Luna
Andriamanitro, tianay ianao raha mba ho tompo sy mpamonjy ny tenanay, mamelany lasanay ratsy rehetra, fa ankehitriny izay tompo dia manolotra ny fiainanay feno anao, tazonanao zay Kristy, ary aoka ianao no mpitari-dalanay amin'ny andavanandrom-piainanay. Ka raha ho avy ianao any amin'ny rahona lanitra dia ampifaliana no hitsenana ianao
eny amin'ny raha ho any lanitra ka hiaraka aminao mandritra ny fiainana mandrakizay izay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonana ny vavaka. Amen.